Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny kianjan'ny lycée André Resampantsirabe ny alady teo ny sekoly voalohany eto Vakinankaratra fampianarana ny taranja baolina lavalava na ny hervama ho an'ny ankizy lahy sy vavy 9 ka hatramin'ny 15 taona. Natao ity sekoly ity hanomanana ara-batana sy ara-tsaina ary aram-panahy anireo katita kely ho matianina sy hanandratana ny taranja rugby eto Vakinankaratra ary indrindra hisorohana ny fitorohana ny zava-mahadomelina. Na referefo ny taranja rugby teto amin'ny faritra Vakinankaratra ary tena tsy nisy sekoly mikasika momba an'izay mihitsy ny teto dia izay no nahatonga anay ekipa rehetra tato anatin'ny hervama anangana n'ilay sekoly mba ahafahana amolavola teny mbola aty ambany aty amin'ny voalohany mihitsy ny ankizy kely mba ho lasa ho matianina, mba ho lasa olombanona anentanana ny ankizy hialany amin'ny zavatra resaka mahadomelina sy ny zava-pisotro. Iray amin'ireo sekoly valo misy eto Madagasikara ity nosokafana ity ary manaraka amin'ny fampianarana sy ny fampiofanana avy amin'ny federasiona malagasy ny baolina lavalava. Tombony ho an'ny federasiona arak'izany ny fisian'ny hervama amin'ny alalan'ny tanjoroka omeny. Tombony lehibe azo avy amin'izao aloha zany dia voalohany indrindra ny fahazahoana ankizy ny ofana nandritra ny fotoana maritra mba ho lasa manana traikefa amin'ny rugby. Faharoa ny zava-dehibe faharoa dia fanalana ny herisetra amin'ny alalan'ny rugby ao anatin'ny ankizy. Ny zavatra hoentin'ny federation aloha zany hatramin'izay dia mifampiofanana an'ireo éducateur mazava ho azy moa zany fa ny programme ao amin'ny federation programme fampianarana amin'ny federation no arahan'ny école de rugby rehetra. Dia ny faharoa aoriana fampiofanana dia misy ihany ny fanomezana fitaovana dia ny fahatelo misy ihany koa ny fikarakarana sy faninanana ho an'ny ankizy. Manodidina ny 20 ireo mpianatra eto amin'ny hervama izay sahany nampanabe 5 mirahalahy ary isaky ny alarobia hariva sy sabotsy hariva no mianatra sy manao fanazarantena eny amin'ny fofama. Olana ho an'ny sekoly ny tsy fisian'ny kianja filalaovana izay anaovany ny antso avo. Naneho ny fahaizany tamin'ity fotoam-panokafana ity ireo katita kely. Taorian'izay dia nisy ny lalao ara-piralahiana ny onan'ny CE Andramanalina sy ny 15 Combrage eto Antsirabe ka ny Batany Amboara sy ny Ondromatavy ry zareo avy any Antananarivo.